Ny zavanisy sy ny zavanisy tany Morombe tamin'ny iny andron alahady maraina iny moa dia nisy trano anankiray izay maiky ilany afo. Araka izay efa voalaza teo moa dia trano iray no maiky ilany afo ny omaly alahady maraina tao amin'ny fokontanin'ny Avaradrova komina ambanivohitry ny Morombe. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia tsy nisy azo raisina ny entana tao an-trano fa mbola tsy fantatra kosa ny antony nahatonga izao loza izao. Fa i mpanakanto Rosy kosa dia nametraka ny ahiahiny amin'ny Prince de Mahajanga na mpanjaka ny Sakalavan'ny Boeny. Tsy haiko Prince Mahajanga ao na manao blague na serie hoy Rosy fa publication nazy fa matitika miala lalana sao dia tsy tokony hanao Facebook ary ny ambatany hoy ny fanambarana izay nambarany ity Rosy ity ny amin'ny Prince de Mahajanga na mpanjaka ny Sakalavan'ny Boeny. Betsaka moa ny zavatra izay asiantsika resaka rehefa aveo fa mialohan'izany zavadrehetra izany dia entanina foana ianareo mba hiabone ny chaîne, entanina ihany koa mba hanao j'aime ny vidéo indrindra azadino ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resadresaka zay ifanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Resaka fandriampahalemana indray no hanombohantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ny ity video ity. Raha ny vaovao avy any antoerana moa dia vototra teo ampelantanany ireo jolahy ny takalonaina ny isa roa sy ny ombahalatra 2020 nandritra ny fifanjevona teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny malaso. Ny maraina ny alahady fa 10 aogositra taona 2024 teo iny no niditra amboletra tao amin'ny tanànany Anjekely komina ambanivohitra Bemikotra tao anatin'ny distrikany Maivatanana ireo jolahy tsy voafagitrisa izay ny tampiadina. Tamin'ny izay indrindra no nisy olona iray nitsoka nandositra saingy teny amin'ny jolahy ny lalankizorany ka voatifitra izy ireo hatrany. Nitaridositra nitondra ny ombahalatra sy olona roa natao takalonaina teo antanana ireo tsy mataotody taorian'ny fanafihana izay nataon'izy ireo. Tsy niandry ela ny zandary rehefa nahazo antso antarbia fa nanohony fanarahandia tsy nisy hatakandro tany amin'ny toerana izay atao hoe Madiry Plosy tokony tamin'ny antoandro tamin'io ihany no nifanetra ny mpitandro ny filaminana sy ireo dahalo ka raikitra ny fifanjevona. Vokatra izany moa dia votsotra teo ampelantanany ireo jolahy ny omby ny isa 2020 sy ny olona roa izay natao takalonaina. Nitsoka nandositra niaraka tamin'ny ireo omby ambiny izay ny isa 10 ihany koa ny malaso rehefa hitan'izy ireo fa tsy resy tosika tao anatin'ny fifandonana ny mpitandro ny filaminana. Ny angom-baovao voarehatrany no nahalalana fa nizotra ny anatsimo any amin'ny tanàna antsona hoe Manidy Batana fokontany Maromavo any amin'ny komina ambanivohitra Mahazoma ao anatin'ny distrikany Maivatanana ny lalany ireo malaso. Ny amin'ity fifanjevona sy fifandonana ity moa dia tsara ihany ny mampahafantatra fa efa nahazo fitsaboana sahaza kosa ny olona voatifitry ny jolahy nandritra ny fanafihana ny seho mitohatrany ny fanarahandia ataon'ny mpitandro ny filaminana hatreto. Anisan'ny tsara ho fantatra moa izay ny zavatra misy ao an-tanindrazana ka izany indrindra no antony izarako izy ity aminareo rehetra. Rehefa voazara sy voaresaka atsika moa ny mikasika aniny zavaniseho tany Maivatanana iny ndeha arisika hiresaka kely ny fiarabana izay nomeny Andriamatoa Filoha ho an ireo izay mpanao fanatanjahantena. Toy izao moa ny fiarabana izay nataony ity Andriamatoa ity. Ankafaliana tanteraka no hiarabako ireo atletantsika izay namiratra tamin'ny lalaon'ny tanora any amin'ny ranomasimbe Indiana ny andiany fahatelo ambin'ny folo. Nilaza moa ity Andriamatoa Filoha ity ny hoe tsara ny vokatra nentina avy tany Seychelles. Medaly 720 no azo tamin'ny ireo taranja maro toa ny lomano, atletisme, fibatana fonjamby, basketball, volleyball sy ny football. Taranja vaovao tamin'ity andiany ity ny esport izay nofeheziny ireo tanorantsika avy hatrany ka nandrombahany Madagasikara ny medaly volamena teo amin'ny fifaninanana isan-tarika, ny volafotsy ho an'ny sokady zazalahy ary ny alimo ho an'ny vehivavy. Izany zavatra tsara sy mahafinaritra izany hoy ity Andriamatoa Filoha ity dia reharehany ireo tanorantsika manandratra avo hatrany ny ambom-pirenena ka tsy hainy tsy arahaba izy ireo
Katolorako fiarabana manokana ho an izy ireo hoe hafatra izay nataony ity Andriamatoa filohan'ny Madagasikara ity, tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Rehefa avy nilaza sy niresaka ny mikasika an'iny fanatanjahantena iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny governoran'ny faritra Sofia Andriamatoa General Lilson sy ny fahoriana izay nianjady taminy nodimandry moa ny zanaka vaviny an'ity governora ity ary natao veloma farany sy nalevina ny omaly tao be fandriana avaratra. Ekena fa mafy ny fahoriana mianjady amin'ny governoran'ny faritra Sofia fa tsapa tokoa tsy irery izy fa manana namana noho ny fihavanana izay oentiny namangy sy nitondra teny fankaherezana any Andriamatoa governoran'ny faritra Sofia sy ny fianakaviany ireo solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny faritra Sofia ny andron'ny marainan'ny Alahady 10 Aogositra 2024 mialohan'ny fanaovam-beloma farany any itopoko vavy Ernestine Deronara Zanajafy izay zanaka ny General Lilson na hoe governoran'ny faritra Sofia. Araka izay efa nolazaiko teo moa dia tao be fandriana avaratra any amin'iny faritra Sofia iny no natao ny fandevenana izay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary fiononana feno ho an'ny General Lilson na governoran'ny faritra Sofia mahireza fa izay le fiainana de hoaiza moa atako angamba fa ho lasa amin'izay any ny ratsy fa ny soa tetim-piavy. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika ny zavatra izay nolazaintsika teo dia ndeha arisika hizara kely ny zavamisy any ivelany. Raha araka ny vaovao moa dia voafehiny afobe tany Frantsa 7,000 hektara ny ala sy tanety may tanteraka tany Frantsa ka ny fonenana fambolena maro isan'izany ny fambolena voaloboka amokarana divay be dibe no rava vokatra ity afobe ity. Voalaza ihany koa fa commune Valy no voaterina andrara ny mponina tsy sotro ny rano amin'ny pompy noho ny lavenina sy fatipatin-javatra maro mandoto ny fototry ny rano. Efa tafaverina tanteraka kosa ny jiro amin'ny faritra voakasika tanteraka. Mbola misy mpamony afo izay 700 miasa sy miambina so miverina mirehitra indray ny tanety. Fa ny raha amin'ny ankapobeny kosa dia voafehiny afo any antoerana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ho faramparanantsika tanteraka ity video ity ndeha arisika hilaza ny mikasika an'ity zavatra anankiray ity. Ny hamaramparanantsika tanteraka ity video ity moa dia resaka camion izay nokarohina efa potika ilay camion voahita efa potika ilay camion nokarohina niaraka tamin'ny mpamily azy nandritra ny andro vitsivitsy lasa voahita tetsy amboho manambola efa niala ny varavarana potika be ny manoloana ary vaky ny fitaratra tsy mbola hita kosa hatreto ny mpamily azy raha araka ny loharanom-baovao hatrany. Zay moa ny mikasika an'ity camion izay nokarohina ity ary camion efa potika no hita. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy tsy mijanona tsainky iato zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.